Fa ampahafantarinay kosa ianao aty am-pamaranana ny fampahalalam-baovao fa isy ny fandarana manokana ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry matv raha ampitso amin'ny 7:00 fandarana manokana izay resadresahana indrindra mofo mahakasika ny tontolon'ny fivavahana sy ny firenena. Hoarantsika kely ny ampahany ho amin'izay. Tsy lavo zany misy vitsana dia ohatrany le olombelona zany na ohatra miady na ohatra mifandrivotra mifanaovanga hita amin'ny gazety reny mifamasy anina vokatra fotsiny reny fa tena fototra amin'ny fahotana zany tena fototra dia izay miala amin'ny Andriamanitra zay ary ilay teny novakiko teo dia izay mihitsy no voalaza iry dia izay ihany koa no mananantsika ny ity fampahalalam-baovao ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafay indray ny tenako ary eto moa dia mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy ny namana Asinjaka Andriamanana moa no hiaraka aminao kosa manomboka ny alatsinainy izao. Veloma toko.